kiraro tsy atonona. Ireo amin'ny aina ny tantara, Silofo, Simonety, Iaina, Saondra. Ory mama, ahoana e? fa inona tokoa ny mahatonga mama misolosolo vady foana e? Dry, kiala kely ty. Inona koa ny dikan'izany fanontaniana izany? Ohatra mba mahamenatra amin'ny fiarahamonina ihany. Dia efa impiry izay. Aiza koa dia tsy ampy herintaona dia misolo vady. Ohatr'izany foana ny fiainan'ny mama, tsy mba leo ve mamy? Fa inona izany ny dirandry amin'izany ry lalao a? Tsy azoko mihitsy koa ne izany e. Fiainan'olon-dehibe izany raha tiandry ho fantatra. Rehefa manatokantrano ry dia hitandry tsara izany. Ohatra mba malaza ny saiko ihany ka. Ka aiza koa kiko lehilahy tsy aninona koa nge reny e. Izy mba tenaina ampiarina an'izao fahatrantsika izao indray no manampitrotraka. Ataoko inona? Mahavoan'ny mama nge olona efa manambady daholo miaraka amin'ny mamy. Aza be kritika ary lalao a. Tsy zara ndry ary ve mba mahita sakafo hohaniny? Raha sakafo azo amin'ny maloto kosa aloha mama tsy tiako. Maloto ahoana? Zaniko. Teniteny foana mihitsy amin'ny vavan-kiala kely ty. Fa izao zavatra atao mama izao ary ve ho madio e? Za tena miteny amindry a. Fa raha te ho tafita amin'ny fiainana dia mba maiza mihetsiketsika. Reny lehilahy be volo reny ihany erahana. Manambadinga an'ireny mpitaona biriky sy ny le mitovy amintsika reny e. Hitandry eo tsara fa dia ohatr'izao mandrakizay ny fiainandry. Ory mama, amin'ny fomba ahoana nanaovako an'izany? Ny tongotra tsy misy na dia mba kapa kely anankiray akory ary. Dia maninona? Ny akanjo tia foana isan'andro isan'andro. Rehefa sasana dia manao lambahoany. Tsy hitako izay azakako an'izany ry mama. Ndry manao an'izany. Fa rehefa mihetsiketsika ary lalao mahazaka foana, ndriny tsara tarehy, dia mba miserasera amin'ireny olona ireny koa fa tsy mipirina lava atao trano ato ny atao raharaha. Za nga ho eto foana melona ndry ohatr'izao. Dia aiza ho any ny akanjo etsiketsehako e? Tsy azon'ny mama mihitsy ny tiako tenenina. Tsy mila akanjo zao izany io. Fa ataovy madio fotsiny eny an-koditra dia mba misarika amin'ny olona rehetrarehetra izay mandalo. Izany ve dia sarotra? Dia tsisy afa-tsy izany ve ny hatafitantsika amin'ny fiainana? Fa mieritreritra anao inona? Fianarana izao efa tsisy, efa zéro manatody. Tsisy afa-tsy izay. Ieny ary. Hiasa ndry ve havita hiasa mafy taky ninona tsony koa? Alao fa ho hiteo ary. Tena mahamenatra mama izao fiainantsika izao a. Aiza ve dia voatsevana anasana lamba. Dia tsisy na dia mba savony amin'ilay roanjato azy. Amin'izany ilay izy tsy madio akory. Tsy hitako izay kafiseho tsara. Io daholo ny fampiasan'ny olona rehetra eo. Fiseho haingakaingana raha mianatra dia ndao hiara. Sady tsisy anaovako ilay sikina faingakaingana ndry. Tena leo aho ka. Dia leo dia aninona? Inona ny azo atao amin'izany? Iza moa tsy leo an'izao fiainana izao? Efa izao aloha ny anjara dia hankafiziny eo. Fa hono a. Ie. Maninona raha mba mangataka fanampiana amin'ireny mpiretam-po mama ireny e? Olona deba be ireny daholo ve dia tsy anitra antsika? Teny foana mihitsy ity ndry ity. Fa tsy hitandry ve ireny anaovan'ny olona tsika ilikilika eny amin'ny zoron-trano rehetrarehetra ireny? Tsika rehefa tsisy miraharaha tsony mihitsy. Tsy maninona mama fandana aloha. Tsy izy amin'izany mihitsy raha izany ny hevitra hitandry. Raha mbola reny dia azafady. Aleoko ary mangataka eny amoron-dalana toy izay hangataka hiditra ny lavatrano ireny. Olona miavonavona hatran'inona. Dia anarany fotsiny tsika mba manana havana manana maha-izy azy. Fa tsika sy mama izao foana, izao ny fiainana eto. Izao kiny teneniko andry ry lalao a. Hany? Ahoana? Ataovy ohatran'ny tsisy ireny havana manan-karena ireny. Fa hiezaka hiotra ny fiainantsika azy indry dia izao ny ataovy ao anatin'ny saina hoe
tsy maintsy tafity tsika dia tafita amin'ny ahoana ary ka miezakako amin'ny herin'ny tenantsika ihanyko. Inona moa aza manantena olona izany amin'izao fiainana izao, sady reny avan-dreny any any mamarina kady. dia anao inona ary tsika sy mama, anao inona ny ahatafitantsika? Miketrika, mbola vodinihana izany fa mbola tsy ao anatin'ny saina lohatra eto. Tena indraindray mama tena kivy mihitsy. Indri koa izay kivy izay dia efa mahazatra loatra miteny azy, ka isan'andro maraina kivy, atoandro kivy, hariva kivy. Tsy manana teny efa-tsy izany ve ndry e? Mba hovana koa ilay fomba fiteny. Marina raha tsy mampite-hamony teny izy izany. Aoko bany amin'izay ty lamba fa aza mirediredy eo. Tokona dio. Inona koa ny madio eo? Matahotra ny aho sao dia tratra entsika. Marenina aloha. Maneno be ry le tahon'le katsaka. Dia tsy hinan-kanina izany. Efa hatrany maraina ny antsika sy ianao tsy nisakafo e. Koa tratra eto dia ahoana? Tsy tratra izany fa ingakaingana fotsiny. Tonga dia asitrihany anatin'iny kitapo izy azo. Matahotra mama. Miala kely tiako matsalavo. Angakaingana fa tsisy mahita izany eo e. Tiako kanosa velona. Samy mihina izay azo ny rehefa avy eo alozo midorororo eo. Matahotra mama, tsy akaka. Tapao angakaingana. Ohatr'aina azo anankiroa. Iny ohatra misy zavatra manenoneno ary izanyko. Tsy ninona izany eo fa tapao aingana eo alohanao io angakaingana dia ndao andeha amin'izay. Masika velona ny ngalala mama. Rosana be resaka ihany be hoe manapandry anankitelo aingana fa efa fito ny aty amiko aty. Ka za tena matahotra ako. Napakakatsaka koa fiara tony dia mampatahotra. Tranjo vehivavy. Ndao amin'izay andeha. Mama ty tena. Miana. Tsy mitondra anao tsony amin'ny manaraka raha izao ny ataonao. Tsy mavita ininona mihitsy. Sasa mihitsy nareo ka. Miondray ambany fa misy olona taminy. Zay ary ny mama. Aza miteny tsonlo. Ray rikaka. Zay. Ndao amin'izay andeha. Aingana falozana ina ary ty mampangovitra ty e. Mama ty tena tsy. Hody! Hody eo! Iza koa ary izany? Aiza ny olona e? Sika ngalala. Ahoana ngalala? Salama! Ono ah! Aniza ty satro-do ty? Amin'ny mamanay iny? Ay! Fa ahoana? Tratra zany nareo. Nareo zany nanilaka ny katsakako tao. Tsisy fantako izany ka. Taiza nahitanao any? Ka tao amin'ny tanimboly tao nisy an'ity. Ka ianao ihany eo milaza fa ny mamanao ty. Ny katsakako nefa ao ah. Tena silakambo dôly. Nareo zany nakazy tao. Sao dia satroka mitovy kosa ny ary. Teninao mihitsy teo nilaza fa ny mamanao ty. Aiza izy aloha? Nga tsy ao izy? Ka tsy haiko izy zao na ao na tsy ao. Aza manafinafina eo ry kiala kely tya. Tianareo ampiakariko any amin'ny fokontany raraha. Sao dia mba tsy anazy iny ngalala. Kenao ihany eo nilaza fa anazy tiako inona. Eny ka mety mitovy amin'ny anazoko. Dia tsy manaika aloha fa dia tanako nareo ah. Ao mamanao sa tsy ao? Mety tsy ao izy ah. Mety tsy ao amin'ny ahoana e. Olona ao an-tranonao ve dia tsy fantatra hoe ao na tsy ao? Za aloha dia tsy miala aminareo ah. Sady zay to io ariko. Io tsy azonareo elana jereny volo-katsaka ao an-tranonareo feno. Katsaka ny fidinay reoko. Nga ianao rery manana kiala katsaka. kely tia. Za aloha dia tsy miala aminareo ah. Atsoy mamanao aingana.
Atsoy izy fa tsy manaiky an'izao mihitsy a. Fantatro mihitsy fa nareo mihitsy nanao an'izao. Aza mifanendrikendrika Fa misy inona ato e? Hey, ka ianao tao ihany ko. Nanao zavatra kely fa inona ny olana? Anisy ty sato-dontilo. Anahy inko. Tsy hafa miala ianao zany. Ty ny porofo tsy hafahanareo miala nangalatra ny katsakako tao. Inona? Zany oa, andao ianao any tanimboly any. Ndao. Tsika hono mama nangalatra ny katsaka ny. Katsaka veranga ty dia ho angalarina. Ka io jere feno zao ny eo an-tranonareo volo-katsaka. Io reo hitako reo izao. So dia ataondra dadativa tsy manam-bola hividana katsaka ary zay. Ka ny alalako azy aloha ny tenenako an'izany dia izao hoe, ty sarin-dohanao ty tao an-tanimboliko ty, ny katsaka nefa ao nisy nanilaka daholo. Ka tsy nareo ve zany nanilaka azy tao? Ndao alohantsika ho any amin'ny fokotany mihitsy ka tsy mety a. Alika feno tanàna io ve dia lazainao vazay ny nangalatra ny katsaka ao? Taritariany alika tany zay ty sarin-dohako ty ary za gaga tsy hitako mihitsy ilay izy. Hafa mihitsy ny zavatra angalarin'ny alika sy ny olona, tsy mitovy zany. Ndao ariko. Tsy manaiky an'izao a. Nanao izy tany? Lamina tsara kiry lalao a. Saika ratsy iny a. Fa nandahatra amin'ny farany a. Tsisy porofo raha teo koa moa ny tazomangia lala. Fa le président fokotany aloha hitako somary hafahafa ihany. Za dia efa nitsangam-boloko na ngofotra any a. Saika ratsy iny. Tena enjana. Za efa miteny amin'ny mama hoe ajanony amin'izay ty alatralatra ty. Ka zao aloha ny teneniko andria, tsika tsy mpangalatra. Azo andria zay. Fa tena sendrany tsy hafananoatra tamin'iny. Fa tsy mamerina an'ireny intsony tsika ka aza matahotra. Alao manao zavatra afaka. Ka zay indrindra eny an-dalana dia mandinika ny saiko miketriketrika. Dia izao ny hevitra hitako. Alohantsika sindria samy mitady asa. Manasa lamba zany any an-tranon'olona dia samy mandeha ihany, dia samy mitady. Mba ialana amin'ilay zavatra ohatr'ilay teo aloha. Tena leko lavitra raha zay. Dia miasa mafy azy zany. Tsy maninona mama. Dia izao ndry dia efa manomboka mandeha mitetitety tranon'olona any a. Dia ohatra hoe manasa lamba in-telo isan-kerinandro farafahakeliny izay. Izay ny ataontsika sindry samy manasa zany fa tsy miaraka intsony. Eny ary. Dia mba mihetsiketsika ho azy a. Rehefa mba hita hoe misy le lamba manomboka mijerijery andry le manamanam-bola reny a. Aza velan-dalo fotsiny le fijeriny fa tonga dia sary ohatra amin'ny farany. Azo indriny tiako tenenina. Zay indray ny mama. Impiry koa ary zay averina amiko foany. Ka sao dia tsy azoko. Zara zao efa manao izay mety. Efa mianatra amin'ny pelipelika mihitsy a. Tsy hitako akory izany. Pelipelika ahoana? Jere mama ny volomasoko. Fatao mendray mamy. Sao ve dia iza koa lehilahy hijery andry amin'izao vao maika lasa ratsy be ilay izy zany gaga ohatra ny hafahafa ny endriky ndry. Ka le eto koa efa dombodombo moa fitaratra antsika efa kely dia kely. Tena tala mihitsy ndry ity. Ve io ety be io no nanaovandry azy? Jere mama fataoko naratra mihitsy. Ahita loza amin'io ndry fa mianara ho a. Tsy reno ny fanaovana azy. Misy pince kely efa spesiala fanaovana an'ireny. Ko tsy mba atao mamany a. Ka tsy haiko izany, ko haiko ve tsy efa nataoko efa ela. Fa na izany ary aloha mety ihany ilay hevitra indry e. Toizy fa tsara. Manao nareo aty ry lalao a? Salama izay neny toa. Ary aiza mamanareo? Tsy ao izy. Lasa aiza? Lasa mivoaka any. Nitady karama e. Ka manahoana aloha fiainanareo zao e? Sarotra ny fiainana. Izy nareo mianakariry koa ve dia?
Ny nitovy ahoany? Inona moa nanafenana an'izany fa tena nianina androany tedavina androany. Ohatrany foana ny ainana ato. Angamba ondry izany dia mbola tsy mikarama mihitsy hatramin'izao. Ka mitovy ny asanay sy mamanay samy mitady karama any, dia izy indray izao lasa mivoaka any. Rehefa misy sasalamba dia misakafo, rehefa tsisy dia mandro fotsy. Fa ahoana ny amin'ny dadanareo hatramin'izao nga tsisy fanampiana ataony mihitsy? Dadanay ve? Tsy hitantsony izy, mitsoakitsoaka foana, tsy mamena dia ariary aza. Aiza koa mba lehilahy mandositra didy koa izany. Avonavona no ataony. Ka manara mba nandeha tany an-trano? Aretina izany ve ry lalao dia ataon'izany a? Ka ohatrany efa ho lava ny anay ry nenitoa, sao dia tsy zakanareo intsony. Aiza nisy hoe tsy ho zaka izany fa raha hoe aretina kosa aloha, raha hoe zavatra hafa aloha dia marina ny indri. Hono aloha ndry ity moa izany izao firemina no nijanona nianatra? Naka CP dia tsy afaka. Ndrekako. Fa inona mahatonga ny nenitoa anontany an'izany? Ka sao dia mba misy asa hitako dia indraindray misy ilay olona ilay mitady asa ireny nefa indraindray ireny mitady diplômy. Tsy dia inona koa ny dikan'izany. Izaho olona tsy manana CP akory. Eo izao ny olanako. Raha tsy hoe asa trano nga? Nefa raha misy dia mazoto aka. Fa firy taona moa izao ndry? 17 taona. Mbola tsy ampy taona koa izany. Amin'izao aneky tsy mety ilay miasa raha vao tsy ampy taona e. Tsy hitako mihitsy izany izay hanampiana anareo. Mba jereo ihany aloha nenitoa fa tena sahirana nge izay sy mamanay ato e. Ka manahirana be raha ohatra ka mampiditra miasa zaza tsy ampy taona. Betsaka ihany aza ny ankizy miasako. Misy aza 15 taona dia miasa trano. Eny miasa izy fa amin'izao fotoana izao araka ny teneniko andrito efa somary manahirana ihany izany. Fa izao aloha misy zavatra netiko anareo reto. Inona ry nenitoa? Misy entanareo dia misy vola ihany koa mba hanaovanareo fety amin'ity krismasy ity. Akanjo? Misy akanjo ao dia misy kiraro. Dia reto misy vola mba hividiananareo sakafo, hanaovanareo izay mahafinaritra sy mba fety. Misaotra nenitoa. Faly be a. Izay nge tamin'ny alina aza nandro fotsy. Izany ve? Mampalahelo koa kinareo izany. Tsy nahita sasalamba izay maly dia tsy maintsy natory tamin'izao. Namana rano teo fotsiny dia natory. Nisy voakesika izay arany teo ny namanana rano dia tonga dia natory. Misaotra betsaka nenitoa. Mananavana izay manana anao. Tsisy fisaorana fa izay aloha lalao fa velomany amamandry ihany. Eny ary ao fa pitako izay. Dia manaova fety sambatra. Misaotra indrindra. Vita ilay lamba ramose dia ohatry ny andeha amin'izay fa efa hariva ny andro. Aza mbola mandeha aloha fa mba diovy kely ilay efitra ao ambadika eo fa ohatran'ny somary maloto tsy vitako ny nanao azy. Izay ianao vao mandeha rehefa avy eo. Eny tompoko. Ataovy haingakaingana ianao rehetra maika hody ianao e. Lao ataoko vetivety ary. Manambady ary ve ity ramose ity sa izy rery foana no ato? Totra mamperitreritra. Tena olona tsotra. Lalao Ahoana tompoko? Vita ve? Eny tompoko. Avy ary. Misaotra betsaka dia mba misy zavatra tiako anontaniana anao ty. Hono fa ianao nga tsy mianatra intsony moa izany?
tsy mianatra tsony aho izao ka fa ahoana? hitany Ramose izay sahirana ara-piainana dia naka CPE dia tsy afaka Dia nijanona ve? dia nijanona dia nitady asa dia zao manasa lambo izao. Nefa raha tanora ohatranao izao tokony mbola hitohy hianatra. Dia ahoana? Tianao ve raha ho averiko mianatra ianao? Sao dia tsy mety intsony izany Ramose, efa ela any ianao nijanona. Ka ilaina foana izany amin'ny fiainana e. Aza tonga dia atao an'izany ny saina fa mba tokony hivoatra ho tsaratsara kokoa ny fiainanao raha tafita amin'ny fianarana ianao. Koa mahamenatra ko tsy ataony ankizy hoe bebe ao am-pianarana. Na mandra-pahantotra ary dia afaka mianatra foana ny olona. Raha mazoto izy ka miankina amin'ny fahazotoana ihany, sa ianao tsy mazoto mihitsy? Izany hanampy anao e. Sady antoka mihitsy. Mazoto aho fa menatra. Hitadiavako ekôla ho amin'izay ianao raha ohatra ka mazoto. Mazoto aho ka. Ay, dinio tsara ary dia resao amiko izay tena fanapahan-kevitra ao raha pitso. Eny ary. Ie. Tonga fa maraindraina fa maika handeha za. Eny tompoko. Hono alory lalao. Ie mama. Izany lehilahy resahindry amiko izany ve olona tena vonona akavady andry? Inona koa ny akavady eo fa fianarana ny resahako. Tsisy resaka fitiavana izany fa fianarana. Mama tiako dia. Ndry koa tena tsy mahatakatra lavitra mihitsy ny saindry hita mihitsy ndry hoe mbola zaza. Izany kivy fanao ny lehilahy rehefa hanomboka hitory fitiavana amin'olona izy a. Izany a? Izany mihitsy. Inona moa ny resahany amindry eo raha tsy tiandry izy? Ka ny fijeriko anazy aloha tsy hita soritra mihitsy hoe hiresaka fitiavana amiko. Ka efa mampianatra andry izany hoe izany no fomba ny lehilahy e. Mihetsiketsy amin'izay ianao ry zanako vavy. Ay! Dia izao aza miresaka an'izany fianarana izany amin'intsony aloha. Efa fantatra izany izy hoe manam-bola matoa mahasahy hiantoka andry amin'ny fianarana. Dia ilay vola ihany trikala ny sokirina any aminy. Dia atao ahoana manao an'izany? Hoe meo volany aloha hikarakarana sy hividianana fitaovana momba ny fianarana. Ka izy raha milaza hoe izy no hitady ny fianarana, izy no hitady ny fitaovana, dia aiza nefa nitakiako vola amin'izany mama koa. Ahodikodigny ilay resaka. Mila mahay mampiresaka amin'izay ndry manomboka eto fa efa tady anaikitra anie izany ny trondro e. Miaika amin'ny mama tiako aka. Fa hono lehilahy ohatrany ahoana aloha ny paoziny? Any izy ihany. Tsy ilay any izy ihany no tiako anontaniana fa ohatrany ahoana? Efa lehibe izany mama. Tsisy olana izany e. Fitiavana angamba misy lehibe sy kely izany. Tsy haiko hoe zokiko firy taona iny. Fa izy aloha dia manam-bola. Izay ny tena loha laharana izay resaka izay. Oka fotsiny. Tena manana. Dia tsy atao vava-be fotsiny ohatr'izany ilay izy fa mihetsiketsy e. Ataovy izay mba ahazoantsika anjara amin'izany. Kozako nge mama menatra e. Vehivavy lehibe ohatr'izao ve ianao dia mbola ho menatra an'izany a? Dia manambady ve izy? Ohatrany tsy manambady izy aloha nefa tsy fantatro a. Izany ary moa dia tsy mba hadiadiana tsarako. Fa ahoana ny anaovandreo hoe ohatrany tsy manambady? Ka izy mipetratrerika. Izay izaniko. Sa ve andehanako any e? Ory mama, inona ary tia maimaika aty? Ka ndritsy sako. Zasa. Ho andringa izany fa tsy ho anahy. Aza makany mamy. Sao dia vao maika nimba zavatra, alao alamiko ihany. Dia atao vaingakaingana ary. Leso mividy dia mafana. Ao fa ezaka faratampony ahy e.
Aiza koa ary zany e. Skay ve mamy? Ahoana lalao a? Tri. Fa inona natao mama ty e? Alao aloha hiditrako. Inona ary ty Mandroa voasakanany ary. ity ambaravarany ity? Kakakaka be ako to avy tapitapoka be. Kay le reto izany trano a. Tsara e? Tena enjany izany. Tsy mbola nahita ohatr'ity indray ary sady toa manitra be. Tsy natahotra ve ndry natory tato tamin'ny alina? Matahotra ihany efa atao ahoana e? Taoko mafidy fotsiny ny varavarana dia efa Trano le rangaha aby ve ity izany sa manofa izy ny manazy daholo io. Andrekaka io. Olona manan-karena Tsy mahapoziko. Kay ve tena ohatr'izao ny ato? Ie, fitaovana raitra be daholo, amin'ny valeur be daholo. Fa izy olona saiza izao e? Tsy haiko a. Ahoana moa no anontaniako fiainan'olona ary mama? Sao dia mba niteneniny tamindriko. Roa andro hoe izy Tsara vao izany very. izany le reto marina sady mahalemy e. Tony matapitapitra maro toniko. Sao dia Inona tony maloto izao? mama. Inona kitony? Ny akanjonareo aloha mandoto an'ilay seza. Siao fa io hoe tsy ho diovin-dry rehefa avy eo e. Zange no hafa-baraka eto raha misy maloto eto rehetra. Misy zavatra azo hohanina izany eo aloha. Misy ao fa zavatr'olona ve ao okity atsika. Mba ameo any loko zavatra kely izay mandalo kely koa ve tsy hahalany firy amin'ny fananany eo. Ao anaty frizidera ao feno sakafo fa tsy afaka mikitika mama mamenatr'olona be. Ndry koa izany ny adala. Efa mipetraka rereto ve ndry dia tsy hikitika mihitsy. Maninona raha hohanina aloha? Ka za tsy nihera taminy, izy tsy niteny tamiko. Mba ataovy amin'ny toerany mamy. Izy koa ve dia niny be fotsiny ohatr'izany ilay izy fa mihetsiketsendry e. Ataovy izay mba ahazoantsika anjara amin'izany. Kozako nge mama menatra e. Vehivavy lehibe. Ny varavarana dia efa Trano le rangaha aby ve ity izany sa manofa izy ny manazy daholo io. Andrekaka io. Olona manan-karena. Tsy mahapoziko. Kay ve tena ohatr'izao ny ato? Ie, fitaovana raitra be daholo, amin'ny valeur be daholo. Fa izy olona saiza izao e? Tsy haiko a. Ahoana moa no anontaniako fiainan'olona ary mama? Sao dia mba niteneniny tamindriko. Roa andro hoe izy Tsara vao izany very. izany le reto marina sady mahalemy e. Tony matapitapitra maro toniko. Sao dia Inona tony maloto izao? mama. Inona kitony? Ny akanjonareo aloha mandoto an'ilay seza. Siao fa io hoe tsy ho diovin-dry rehefa avy eo e. Zange no hafa-baraka eto raha misy maloto eto rehetra. Misy zavatra azo hohanina izany eo aloha. Misy ao fa zavatr'olona ve ao okity atsika. Mba ameo any loko zavatra kely izay mandalo kely koa ve tsy hahalany firy amin'ny fananany eo. Ao anaty frizidera ao feno sakafo fa tsy afaka mikitika mama mamenatr'olona be. Ndry koa izany ny adala. Efa mipetraka rereto ve ndry dia tsy hikitika mihitsy. Ka Maninona za raha tsy- hohanina aloha? Ka za tsy nihera taminy, izy tsy niteny tamiko. Mba ataovy amin'ny toerany mamy. Izy koa ve dia ninona io? Izy tsy haninona fa aza makamaka zavatra eo mama. Dia hono ho aloha e. Taiza izany andrina natory tamin'ny alina teo amin'ny fandriana be io ve? Tatsy ambadika tatsika. Anahoana ny tsy teto? Misy fandriana tsara be koa io. Avinge, vetondro Aiza? mama. Io. Andrekaka eo ndry rery izany natory teo. Ie, tsara. Tena mahalemilемika izy izany Jereny. iza tiako doribozaka be atsika asandriany an-trano. Ireny ondana. Tsara be. Fa hono akia. Nahoana raha mba tenenina le ramose mba hifindra tiako hoe mamanay dia mba miaraka ato tsika telo mianaka e. Mama koa Sy ve manao olona fahatandro. Maninona? Aiza koa ny hipetrahantsika olona manitra ohatr'izao amin'ny olona mpanan-karena ohatr'izao. Tsy. Retirety. Andramilo sady tenenina hoe mba hiasa anay hoeko. Tsika olona mikirovirovy ohatr'izao ka hiary hipetraka amin'ny olona ato. Kodry ary izao sahany apetraka rery ato maninona? Ka mba efa hitokisany ako. Kay, ary tony izany mba inona e? Oka mama. Ao koa? Manimba zavatr'olona eo inona ary atao mama. Tomanitra be izy izany. Tsy avelomoko e. Tena aleo tirikala mba ho anao entina mody any an-trano. Mama ve adala e. Maninona?
Zavatr'olona ve ho entina mody? Tiako ve ho hitany amin'ireo fananana be an'ireo. Veloka. Tsy tiako be zany atao amin'ny mama zany. Ary inona ny atao anatin'ity tiroara ity? Ndraikaky. Ako? Velao mama. Nareo koa be kitikitika be ry ka. Milamina izy izany le retsy marina. Inapika ireto a? Ory mama. Velao dossier an'olona. Dossier aninona izany? Tony fananana ve? Hoe. Mety atao anatin'ny tony anga izany izao ny tombam-pananany. Andriamanitro. Mama ty raha ngato tsy mahalala fomba. Ary tony akanjo mipetrapetraka tony anga izao mety misy vola taraiky eo. Mama, inona ary ty misavasava ty? Sara mbola tsy nisavazavatra Tena tapona indray marina tsy mandeha. vola izany voatsapako izany ry lalao. Tena ray alina ny endry. Velao Tazomiko ty fa tena za zao sahirana ny an-tanàna aniko. Sady tsy fantan'izany hoe nisy ray alina tao fa matikindry. Mifona mo mama. Izany hoe fiainan-drem-panankareny ireny. Vola daholo eny rehetrarehetra eny tsy tsarontsony hoe aiza misy aiza ny tsisa. Ao animbana amin'ny asako ange io e. Kalma ndriva inona ary ty. Ina mifatony eo indray tsika raha miala tato aho fa dia efa miteny azy zay. Taovy ihany ny lohan'ny mama. Fa mahalasa ny saiko akiry lalao. Hoe ahoana indray? Ahoana ihany le resaka e. Androso ve izy sa emotra? Inona amin'ny androso eo fa izy azo ohatran'ny tsisy resaka an'izany mihitsy ato. Korandry mba manipinipy hevitra aminy fa ohatra mety any raha izao ny fiainandry. Dia aiza koa misy vehivavy kôty lehilahy e. Ngamondry mikôty direkta fa mba tsipatsipahazo fotsiny le resaka izany koa ve dia tsy haindry. Menatra ka. Mama ty raha nga tena sahasaha. Izao fotsiny teneniko andry. Mba eritrereto ange ny fiadanandrina andry ny tompon'ity tanàna ity e. Tsy mba alefa lavitra mihitsy ny saina. Efa fantako izany. Fa menatra sady matahotra. Jerena roa adroasiny eo. Taoninona koa izao paoziko izao. Dia miomana izany fa dia efa izao ny fiainandry mandra-pahafatandry. Mahazo tombon-taona biriky. Alefa sy ho telo eo aloha fa za tsy lalay eto ambony fandriana eto. Impiry atory amin'ny tongo-doro tony sady malemy ery izy izany. Ory mama. Mela teo moa fa fandrinan'olona tsara tarehy be sy madio be io ve dia atoriany akanjo mama maloto be iny. Tena mahita tory be takan'inona raha izao ny fandriana toriako isan-kalina hitako aho tsy matory mihitsy ka ilay bozaka mihitsy izany no tsy mety. Inona ary ty ataon'ny mama ty? Sa ataoko indry ihany manasa an'io na maloto an'io. Sy amo e. Mba sy ho fanajana ny zavatr'olona. Ndry izany tsy azo idirana hatrany mihitsy raha ndry lasa tompon'ity trano ity raha izao fahitako azy. Sy mama mihitsy manaonao foana mampimehibetsy. Lamina tsara ve teto ry lalao? Lamina ka. Tsisy olana? Tsisy. Ary tsisy olona nitady anana ohatr'izany? Tsisy ka. Saotranao aloha fa ny trano mantsy raha vao tsisy mpiandry dia atahorana ihany amin'ny alina. Zay aloha. Izao ny fandriam-pahalemana efa tsy milamina ako. Raha dia mba le misy jiro mirehatra amin'ny alina iny fotsiny alina dia mba fantatra hoe misy olona hoe. Zava-dehibe izay. Tena Iza moa no mahalala hoe ankizy vavy kely ohatr'izao ny tato. Hitako. Ary ny sakafo ampy tsara ny sakafonao? Ampy tsara ka. Tsisy olana mihitsy teto. Tsy haiko raha hiety aminao aloha fa mety handeha matetitetika ohatran'iny aho zao ato amin'ilay asako. Izany? Tsy matahotra ianao sa ve hitadiavana namana? Miakina aminao tompoko. Tsara aloha raha ohatra ka mety dia mba misy namana ihany ianao sady afaka mifahanginana amin'izay fa lany ny trano irery atoko. Eny mety ihany aloha izay hevitra ao izay e. Fa tiako no mba zavatra tiako resahana lalao. Eny tompoko. Hitanao fa za rery foana moa no mivezivezy mipetraka amin'ity trano ity. Tsy mbola manambady mantsy. Dia mety ve raha mba ianao no alaiko namako? Raha amin'izay koa mampime. Inona mampime amin'izany? Namana ahoana?
tsy azonao ve izany teniko izany? Tsy mbola manambady aho a? Fa ngamo ianao tsy tany amin'ny vadinao le teo. Asa no nalehako a. Izay ny naveriko aminao teo hoe matetitika izao hiala teto foana e. Tsy mbola manambady izany ary lalao a. Raha mety aminao dia sady mba ho fanampiako anao a no mino aho fa izay koa angamba ny anjary izay ny lahatra. Raha mety ianao dia ianao no mampakariko vadiko. Ka za ve Ramose tsy ohatry ny zanakanao? Za nge mbola kely. Ny fitiavana tsy misy taona ry lalao a. Fa rehefa ho ity dia izay ny zava-dehibe. Rehefa mifanaja, rehefa mahay mifampitondra. Eny marina tokoa aloha fa za efa lehibe. Tsy afeniko anao fa efa nanambady ihany aho taloha fa saingy tsy nifanaraka izay dia lasa izy. Efa niteraka roa zahay. Izany a? Dia aiza ny zanakareo? Any amin'ny raibeny sy ny renibeny ihany ka tsy nahafoy azy koa le ray aman-dreniny dia nety ihany ny zaza dia za fotsiny mba manome fanampiana sy mitsiditsidika ny zareo any. Tintinio ary ka raha ohatra tapa-kevitra ianao a dia ho ataontsika ara-dalàna ny raharaha fa aza matahotra ianao. Aloha fa eritreritra ary ahy e. Eny ary. Dia faly mandray anao ato tokantranoko ary izany ry isa moa izany ny antsoko anao ty mamany lalao. Ie, sotra betsaka. Tonga soa ato ianao ka efa ndresadresahako tamin'ny daholo ny zavatra rehetra. Izy moa vonona fa dia mba tsara tsika miresadresaka eto fa lalao a mangala zavatra mba hosotrotsika ao anaty frizidera ao aloha. Dia arak'izay moa izany tsy ho mpanampy atsony izy fa tena ho vady andefy mandro mihitsy. Izay ve izany ny hevitra tapaka farany? Inona ankoatr'izay moa? Tsy izay ve zava-dehibe? Hita aloha ny ranom-boankazo mama. Inona kity? Mazotoa ary. Ao fa natao antsika mihitsy io. Lalina ty fiainany tiraka izy. Mazotoa mama. Eny akia. Adiny andro ty tao mafana ery. Lozako kely vetivety aloha nareo mianaka fa ka zavatra tsy henefitra tsy ahy. Eny ary. Vaorika lalao a. Ahoana? Tena very andry. Fa inona indray ary ty mahazo amin'ny mama ty? Very ty olona efa antitra be ohatran'iny ty lazaina fahakavady. Maninona izao tsy nitenenina hatramboalohany izany? Fa taoko mama ihany ho no namporisika anahy e. Ive tsy efa 50 taona? Rehefa niditra indray aho dia izao indray natao amin'ny mama. Ka zanga miteny hoe midika hidira amin'izao olona rehetra tsy fatapotra izao. Mba olona mitovitovy amindrina isako hidira andry fa ry olona efa antitra na dadandry ary ve tsy mbola sandriny. Ary aza miteny mafy eo moa fa heniny eo fa izy any eo ambadika eo. Miakatrakatra ka mana fotoana tsy napoziko mihitsy tia nataondry mandiso fanantenana. Izao ny teneniko andria enoy tsara. Hoe ahoana indray? Tsy ilaiko mifamatotra amin'iny olona iny ndry fa ny volany ihany alaina. Mazava? Oro mama. Ka za nge fa raiky tia aminy. Maninona? Zaho a tia azy. Nazary tsy mifanentana amin'iny. Tara loatra izany ry mama. Tsy mety tsony. Tsisy tary zanky ala kely tia. Aza sarotra toroana hevitrotro io fa izay na ilay mana fotoana azy a. Lozako rery teto nareo mianaka. Azafady a. Tsy maninona ka. Araka ny fitenenana moa hoe raha tiana ny vady dia ndrafozana ny tsy jovy mandeha dia mba misy solom-body akoho kely ty. Body akoho kely. Ianao koa dia misahirana. Tsy misahirana mihitsy. Tokony ianao an'izany daholo ny vinanto rehetrarehetra. Zavatra fanao anie izany amin'ny maha malagasy antsika. Dia mba raisao am-pitiavana ry mama. Ino hoe mama?
Eny raisiko ihany aloha dia misaotra betsaka anao na izany ary. Karakara ny sakafontsika ry lalao dia mba hiaraka hisakafo etsika telo mianaka. Za ngamba ohatran'ny maimaika ry zareo e. Misy programa kely mbola vonjeko izay fa miala tsiny e. Alao aloha hisakafo veto mama. Ka tsy elany e. Sa Aloha dia ho zandriny ao aoriana e. Zay ary zaniko. Dahoana moa. Ndry zany tsy araka hody amiko aloha androany sa hoe ahoana? Sao dia mody aloha. Tsy andeha ka. Zara mbola ikenikenina zao. Arinakaizy lalao? Nga izy ato tsony e. Fa lasa aiza? Misy inona re zany tenenako azy aminao e. Misy rangahy zay milaza akazo vady dia efa mandeha any matetika izy. Ohatry, fa nga hanambady? Zay zany ngamba ny azo iresahana azy e. Hanambady hono izy dia efa mipetraka any izy indraindray any izy vao mody eto. Ka tamin'izay mianaka ny resaka farany ane hoe tady asa izy ko hanambady ahoana indray? Ka olona nampiasa azy mihitsy izay makazo vady izay. Ny asa tao amin'ilay rangahy izay zany nanasa lamba, nanao mpiasa trano tao mihitsy e. Dia rehefa nandeha mifaneraserana dia lasa nifankatia hono zareo. Ohatry. Dia hoe ho alain'ilay rangahy vady izy a, dia tsy azo ahodin-doha mihitsy fa dia any dia efa mipetraka any, tsy vita ininona akory nefa dia efa mivezivezy isan'andro any. Raha azoko tsara zany dia patron ihany no akavady azy? Izay hono. So dia mba manaonao foana zany. So dia olona manambady na ohatra hoe tsy tena akavady azy fa ilalao fotsiny? Izy aloha efa tany amantsy. Dia tena hanambady azy le rangahy. Le rangahy zany efa nitsotra hoe efa nanambady taloha fa saraka. Azonao? Dia efa tsy manambady tsony izany amin'izao efa vita divorce mihitsy. Dia nahita ny lalao izy a, dia lalao no ohatrany hoe mba nanaitra ny fitiavany indray zany. Dia niaraka taminy dia hoe tena ho alainy vady. Tena efa resaka tapaka zany efa hoe ho alainy vady. Efa iroso amin'ny raharaha? Efa androso. Tsara kosa zango. Tafita ihany izy. Iny zany ka dia mitsodrano azoko, inona moa ny azo atao? Manahirana ane izy ity ry voangy. Nano alotako efa handray 20 izy zao e. Iza mandray 20 fa le rangahy 50. Fa inona koa le ty farangahy lazaindrio? be zany no izy e. Olona efa lehibe fa tsy mifanentana aminy mihitsy. Simba le zanako vavy. Ka zay nge ny ataoko andry teo hoe sao dia mba olona tsy akavady azy zany. Le rangahy ho akavady azy. Le rangahy ne vonona e. Fa za mihitsy tsy mahazoazo an'ilay izy. Dinio ihany aloha ka. Ka nga misy dinihana tsony fa zao izy efa tsy mahapetraka trano zao e. Taoko dia ady foana ny nay mianaka ato isan'andro. Raha kosa zany kia. Ka mba apio aloha anala azy amin'iny rangahy iny dia mbola tsy vita ininona. Dia inona no hevitrintsika amin'izany? Drito efa niteny hoe mifankatia izy. Raha vao lalipaka anie ilay fitiavany manahirana be zany. Tena kivy a. Tsy napoziko mihitsy. Eka inona aloha vaovao nentinao fa zay aloha zany ny avy aty aminay. Ka araka ilay resantsika teo hoe efa akaiky ho 20 taona izy. Dia nahita asa ho anazy a. Andriamanitro. Fa maninona ary zao vao hita zany. Dia asa inona ilay izy nefa? Asa any amin'ny orinasa. Andrekaiky. Izany hoe misy namako izay miasa ao amin'ny orinasa ao a. Dia nazavaiko azy ny kahanareo. Dia mba naseko nampidiriny ao izy. Nazavaiko azy mihitsy hoe kely sisa izy dia efa ho feno 20 taona dia hanao karatra. Dia ahoana zany? Dia ho alaina any zany izy aloha. Raha salamiko a. Izy efa tafiditra any dia avelao izy ho any. Efa tsara toerana ane izy zany e. Sao dia andratra azy eo koa ny fanasorana azy amin'izany olona izany. Tsy hitako tsony tery voangy. Very hevitra tanteraka mihitsy a. Dia alao izy iroso. Izay zany.
Lalao a? Lalao? Ahoana izay? Afinga ianao e? Nakaiza le carton nisy couvert complet eto? De firy volana ianao zay nitady ve de tsy ho hitanao io teto ananina teto mihitsy carton ngeza be nisy couvert complet? Ay, ie, tadidiko iny. De nakaiza teo? Nga nafindranao toerana? Fa lasa iza teto tokoa ary. Or lalao a! Ianao anie ny maraitsy ariva ato amin'ity tokantrano ity ve de ianao zany fanontaniana apetraka ao e? Koa za koa ary mba gagako. Tsy normal zany a. Fa ahoana zavatra ato an-trano no tsy ho hita? Za reto vao gaga lasa saina be hoe lasa iza. Zay mihitsy zao no nividianako an'ity vaisselier ity ho asiana an'le izy. De zao tsy hita indray ny nanjavonany. Jereo aloha fa sao de mba nalefanao any amin'ny efitra hafa any. Tena tsy nikitikitika an'izay mihitsy a. Sady tadidiko mihitsy izy teo sokafo koa arany. Oviana ianao nanokatra azy? Tsy mbola tsy haiko tapa-bolana teo ngambany. De ahoana ny tsy ahitana an'le izy ato e? Tsy trano tsy vaky, tsy mpangalatra ny hiditra, de tsy ho hita fotsiny eo ny entana. Kefa teneniko hoe Zara mba gagako. Zara mba gaga. Hafahafa anie zany e? Ahoana koa ary zany? Tsy milamina mihitsy zany ry lalao. Mampieritreritra azy zany. Fa za ve zany no ahiahinao nanao anazy? Sady miahihany tsy miahihanao. Tsy fantatro. Tsy hita fotsiny aloha zao le entany. De ahoana? Zavatra lafo vidy importé iny tsy fahita eto Madagasikara. Ka tsy hitako izay ambara fa tsika zao samy gaga. Maty Andriamanitro, fa kay ve atao mama ty zavatra ty e? Inona ty mampitabataba? Io mihitsy zao no isaky iresahako aty mama fa olana be ao an-tranonay ao. Mitady an'io ne zao Jérôme. Atao hoe vero. Inona ty moramorainareo ty? Mikorotana be zay zao, tsy manaiky mihitsy izy. Ay le izy aty mama ty. Fa maninona ino ilay mama tany? Mama nge zany mangalatra e. Tsy impiry andovan'ireny mpanan-kareny reny ary kala. Aloha mba hakany anjarako koa. Mama ty ranga mahatsiravina mihitsy a. Tena marina e. Aza miasa saina amin'izany ry. Oty eo. Maty Andriamanitra. Oty. Io kala kely ty. Fa naninona ty vetivety eo? Aivenao nagaty e. Ka naraka anao mihitsy fa tokony hanao déclaration any amin'ny polisy sika. Fa ahoana? Manao ahoana mama? Ie. Ry. Ary to io le zavatra, sa tsy izy ve io? Ahoana zao ry lalao a? Zao ny ataonao a. Mbola tsinitsinina akory vita de maniliketana sady ao an-tokantrano. Tsy haiko. Efa teny navalinao zay hatrary, tsy haiko. De tonga eto koa mbola tsy haiko. Fa iza no mipetraka amin'io trano koa tsy ianao. De tsy haiko mivalina. Zao no izy. Hitako zao fa nisahaza anareo. Ary ny efa mifankazatra aminareo de nifantrana ihany. Oka aloha Jérôme fa tsy azonao mihitsy nge le resaka e. Inona no mbola azavainao amin'izao? Ha? Ka mifony. Hitanao? Tsisy ho tenenina ianao. Etako. Ahoana ny mahatonga an'io aty? Tanana no nibatana io fa tsy nanidina ho azy tonga eto io. Ka zao no izy. Mifona Jérôme. Efa nandefitra taminao fitsapahana ny toetranao fotsiny ano. Mifona ho tsy mihaino anao tsony a. Tsisy idirana ane zany Jérôme fa hevitra samirery. Hevitra samirery amin'ny ahoana? Ianao zany naprisika azy hoe ilio tany ny entana? Tsy mahafantatra an'izany izy.
Ka na iza aloha no nitondra an'io taty na hevitra iza dia izao ny fanapahan-kevitro. Manomboka masinandro androany a dia mijanona ato amin'ny mamanao ianao. Esory reny akanjo eny koditra reny, esory ny kiraro eny tongotra ao, dia sikina nanaovanao. Hoentiko miverina ny fananako. Fony Tsy mihaino anao ntsony a. Ary fanampin'izany mbola ho any amin'ny polisy ary anao iregle an'io zavatra io. Tsy milamina izao amiko. ao andohalika eto aminao mihitsy a. Nitsangana teo anao fa tsy Andriamanitra ka andolianao. Tianao tsony. Tsy misy tsontsony zany koa fa vitatra ao ny amintsika. Zay, esorengana, misikina ianao mijanona ato rehefa tsisy akanjo anaovanao. Izay ka izany e. Dia tsy handray ny fifonako Tsy mihitsy mandray zany tsony ianao. aho fa animba ny fiainako nareo. Vitatra ao ny amintsika. Dia rehefa ho samy ho zany rangahy dia io no entanao eto amin'ny fahazasiana resaka polisy zany e. Raha ny atezerako aloha tsy maintsy ampiakariko ity fa zany hoe fiatrako anareo dia tsy maninona hoentiko fotsiny ihany ny entako angambany. Tsisy bangy io na dia sotro kely iray ary. Aingakaingana ianao fa miandranao esory reny akanjo reny e. Lozanao ry mama. Aza mitomany amin'izany fa rehefa tsy anjara matoa tsy tanteraka e. Tsy avy amiko mihitsy izao. Tsy nahay manana nareo. Kiraro tsy atonona. Ireo amin'ny aina ny tantara. Silofo, Simonety, Iaina, Saondra.